Mbola mahafaly hatrany rehefana malala rehetra amin'ny tompo miarahaba antsika rehetra mahatratra ity zoma fa 4 ambin'ny 20 ny volana oktobra taona 5 ambin'ny 20 ato anatin'izao sakafom-panahy izao indray ho aminao ne ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitro mpifaliana trano iderana isan-kalazana anomezana voninahitra anao fa lehibe ny fitiavanao sy ny fitantananao anay. Mankasitraka anao Andriamanitro fa tsy mitsahatra zay ny misaotra anao no ny ahatsapahanay ny fitahiana manana mbe ampy arotsaka ao aminay, ny fahasoavanao zay avelanao iainanay sy velomanay isan'andro ary indrindra fanomezanao zao fotoana izao indray koa ahafahanay mihaino ny teninao, mandray ny teninao, miaina izany teninao zany satria mahavelona ny teninao. De misaotra tompo, tonononay zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay miteny aminay mandrakariva. Amen. Eny ary havana ny sakafom-panahintsika amin'ity anio ity de arak'izay hita ao amin'ny Efesianina toko voalohany. Efesianina toko voalohany ka ny andinin'ny 3 hatramin'ny 9. Efesianina toko voalohany andinin'ny 3 ka hatramin'ny andinin'ny 9. Toy izao no fivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Isaoranay Andriamanitra arainy Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra, araka ny fidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, safady arak'izay ankasitrahany fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimai-poana ao amin'ny malala. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anjaka ao anatinao anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny epistily ho an'ny Efesianina moa ry havana, Paoly nanoratra azy ny anisan'ny atao hoe epistily ny fifatorana satria tany am-ponja ny gadra zany Paoly raha nanoratra izao taratasy ho an'ny fiangonana tao Efesosy izao. Tany amin'ny fiandohan'ny taratasy ry havana dia ampatsahiviny ny fa ny fiainana kristianina zany de tsy manomboka amin'ny ezaka ataon'ny olona fa amin'ny fikasana sy famindrampon'Andriamanitra izay hatramin'izay. Ary raha mijery ny amin'ity hoe Efesianina toko voalohany andinin'ny 3 hatramin'ny 9 ty de manambara ny fahasoavana sy ny maha olom-boafidy antsika ao amin'ny Kristy. Ary eo anatrehan'izany indrindra ry havana no anomezana antsika ny hafatra tahaka izao hoe misaora an'Andriamanitra, misaora an'Andriamanitra. I Paoly ry havana ao anatin'ny epistily izay nisoratany maro tenina feno fisaoran'Andriamanitra foana izy, vao manomboka ny epistily izy de miteny foana misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny amorapon'Andriamanitra, isaorana mandrakariva ny Andriamanitra eto zao de isaorana ny Andriamanitra reny Jesosy Kristy tompontsika. Ary izay ihany koa mbola hitenenana hoe misaora an'Andriamanitra. Fa maninona moa no hoe isaotra an'Andriamanitra? Misaora an'Andriamanitra satria nofidian'Andriamanitra ho ao aminy ianao. Misaora an'Andriamanitra satria nofidian'Andriamanitra ho ao aminy ianao. Maro tokoa anie ny olona eto an-tany efa ianao no nisafidian'Andriamanitra ho kristianina. Maro ny olona izay mifanerasera aminao, maro ny olona izay hitantsika eny an-tsena ihany fa ianao no nifidian'Andriamanitra. Le hoe nofidiana de tena nalazaina mihitsy hoe notsongaina, nalaina tao anatin'ny maro. Raha ny ato zao teneniny tany de hoe nofidiny ho ao aminy fony tsy mbola aro ny fanorenana izao tontolo izao. Zany hoe mbola tsy nisy akory ianao de efa nifidian'Andriamanitra, efa napetrak'Andriamanitra hoe hipaky reto indray ho ana io.
efa ninao mbola tsy teraka akory, mbola tsy nisy an'izany dadanao zany, mbola tsy nafantatra an'izany mamanao zany, mbola tsy nafantatra an'izany eny koa ny ray aman-dreny, dadabe any dadabe any dadabe, fa efa fantatr'Andriamanitra ianao. Misaoran'Andriamanitra fa efa programa mampiainan'Andriamanitra hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao zany ny isinao. De misaoran'Andriamanitra, za zao fantako mihitsy fa mbola tsy nisy an'izany hoe pastera koera ery zany, mbola tsy pastera koa efa fantatr'Andriamanitra fa io le zalahy io de andeo aty Maorisy, zany tsy nafantatra an'izany fa efa programan'Andriamanitra zany hoe le ty ny fidiko makany. Mariana eto ry havana fa raha ny mpitandrina zay nanao nametraka dosie rehefa nanontenonareo tamin'ny efa taona lasa zay sa 4 taona lasa hoe mila pastera alefa makany Maorisy, 2,3 sa 2,3 ny isan'ny dosie tonga tao amin'ny foibe FJKM, ary tao anatin'ireo de olona anankidimy izahay no voafidy anao entretien, olona makatrakatra daholo zany. Fa fantatr'Andriamanitra fa le olona sola kely iny no lasa ao, fantatr'Andriamanitra fa le olona fohy kely le sosiny ratsy tarehy kely iny no apetrak'Andriamanitra eo, satria nahoany efa nofidian'Andriamanitra mbola tsy teraka akory aza, de efa nofidian'Andriamanitra aty le apetrako any Maorisy. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny amin'izany, misaoran'Andriamanitra ihany koa satria nahoany notendreny ianao, notendreny ianao. Maro tokoa anie ny olona natsoin'Andriamanitra fa misaoran'Andriamanitra fa notendreny ianao, nalasain'Andriamanitra nalain'Andriamanitra ianao mba hanao zavatra anankiray mitokana ho amin'iny zavatra anankiray iny. Rehefa avy nofidian'Andriamanitra ianao de notendreny hanao zavatra maro. Maro anie ny olona ao am-piangonanao fa ianao no nofidian'Andriamanitra olona na ny endren'Andriamanitra asa manokana ao anatin'izany ihany koa. Tsy mandehandeha foana zany, tsy parazary zany, fony tsy mbola ary zao tontolo zao de efa nitendren'Andriamanitra ianao, ary rehefa nofidian'Andriamanitra ianao, ary rehefa nofidian'Andriamanitra ianao iny ianao fa teraka de nitendreny am'izay andana am'izay makatsy. Noho ny amin'inona moa zany ry havana, satria tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra ianao mba tsy hanatsiny ianao, ary ny antony lehibe ihany koa de zao mba ho fanaka tsara ianao, mba ho fanaka tsara ianao, zay ny vokatra le fisaorana an'Andriamanitra, mba ho fanaka tsara ianao. Tadidio ry havana, araka ny soratra masina de misy fanaka be da be ao anatin'ny trano ao, misy ny fanaka omem-boninahitra ary misy ny fanaka lambaraka. Inona zany fanaka omem-boninahitra? Le voninkazo tsara tarehy eo ampovoan'ny trano eo amin'ny salon eo. Ary inona ny fanaka laimbaraka? Po, tsika malagasy mahalala an'izany po zany soa matsara mihitsy. Atao inona ny po? Ilaina ao an-trano iny po iny. Eny aty Maorisy moa tsy misy manao an'izay loatra, fa any Madagasikara ilaina ao an-trano, tena ilaina be mihitsy ny fanaka anankiray iny, indrindra rehefa amin'ny alina. Ianao zany nofidian'Andriamanitra ianao, rehefa nofidian'Andriamanitra ianao de notendren'Andriamanitra ianao, ary rehefa notendren'Andriamanitra ianao mba ho tonga fanaka tsara ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavana, fa tsy ianao indray lay fanaka hanala baraka. De tadidio fa rehefa fanaka manala baraka ianao zay, na ianao le mitondra, na ianao le miteny olona mahafa baraka olona, po ianao zay. Fa rehefa ianao lay fanaka omem-boninahitra ho voninahitr'Andriamanitra, zay ianao lay fanaka tsara, voninkazo tsara tarehy ao anatin'ny
eo amin'ny salon ianao zay. Misaoran'Andriamanitra mandrakariva ry havana ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra anao sy ny fanendren'Andriamanitra anao. De meteza ho fanaka tsara e, mba ho fanaka ho an'Andriamanitra, ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra e, amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Ivavaka isika ry havana, isaorana ianao tsy tapaka Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao mandrakariva izahay fa Andriamanitra ny fidy anay ianao na de mbola tsy onono ny fisinay, mbola tsy nisy nafantatra hoe isy zany olo zany. Ianao kosa efa nahalala anay, efa nifidy anay. Ary efa teraka soamantsara izay, iny fa notendrenao amin'ny asa manokana mba hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra, mba ho fanaka tsara, ho fanomezam-boninahitra noho ny fahasoavanao izahay. Ampio zay Andriamanitra mba tena hitazona an'izany tokoa, fa tsy ho fanaka lamba raka izahay ka hanaovana maloto. Saotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana malala rehetra amin'ny Tompo ho ao aminareo anie zany teny izany. Amen. Fantatrareo hoe ino ty ny atao hoe vomanga. Misy ohabolana zay a, ohabolana zay hoe mihinana vomanga mibiloka hony ao atenda no manitsy azy. Izany tenin'Andriamanitra zany e ho aminareo hoe